Lafatsika amaray amin'ny 31 magnambara fomba ofisialy manao vote tsika na état interne lany na état fédéral lany vita le rano androany ny maronisa tato aloha état fédéral katsirika au niveau régional natao discussion teo amin'ny sehatra unitaire na teo amin'ny fédéral fa ndesinay niakatra dia ino fédéral tonga eto zahay ambara fa hoe rehefa roa ny discuter dia roa zany haboaka sy normal manko zany tagny amin'ny niveau régional zany izy araiky tsy maintsy aboaka fa rehefa tonga teto amin'ny niveau national izy aroa aboaka fa magnino nefa efa miboaka fa majorité nay eto dia efa nisafidy an'izany état fédéral zany ka tsy magneky magnaboaka io résultat io zareo mpikarakara ny concertation nationale amizao nefa zany ny angatahanay hoe aboaho ny résultat hoe firy ny olo izay nahalany ny état fédéral na ny faritry ary mazava tsara fa maro listato dia ao anatin'izany ny faritry Diana, ny faritry Sofia, ny faritry Sava, ny faritry Boeny, Pitovavy, ny faritry Atsimandrefa, ny faritra Matsiatrambo, ny Vatovavy, ny faritra Androy, ny faritra Ambatosoa, Matsiatrambony, Menabe, Melaky, Iorombe, Analangizorofo, Anosy, reo zany ny région nahalany fa hoe état atsika tanogany amin'ny faritry Sava zay dia mitolo atrano anaonany état fédéral zay mitolonaneo alimaky mampiasaneo zay solontegna nalefa nandraty io taninarivo koa magname toky zay fa état fédéral raha tsy ny feombesy maro nakokelony tsy misy dikany ihany koa io zavatra natao io raha akodokodonao politika eto fotsiny ny zavatra notapahana avy any faritra misy anay tsirairay avy dia izay lanynao maratia notapahana zay tsy izay nefa tsy afisania fa lasa fanohinana zay tanora fotsiny ilay izy ary tsy mety aminay faharoa zavatra tena ny lasa maro na état fédéral na état unitaire ny andro farany makasika ny ireo le anay le anay ireo tsy anay ny ahery feo ao bady zao nefa nisorana zao satria ireo le mpiainay ireo ny ray mpiainay ireo ny zananay hevitray ampisaka amin'izareo ary zareo nitozanay tsy misy fahadisoana zareo na teny tatitra atsika avy tambany tany nila nisy raha tapika atsika tany ikey ndraiky avy aty na tsisy raha tapika fa i proposition aroa zegny igny indesiny ampitona mahefa hitanefa tegna misy tsy fitoviagna zegny le tsy fitoviagna lenta zegny ny fitonasana zay aty isaka hevitrinay koa zegny matetiky tsy asiagna fotony satria vitsanisa zegny no atsika avy amin'ny sisiny zegny koragna ke eto zay mijoro eto ary mijoro jusqu'à farany fa mila volagnin-jare koa zegny hoe 15/24 raison lititry agnatin'ny fédéralisme ary misy zegny afa mibisibisika any tampitombo izy 16 ka mankasitrika atsika jiaby sôtra tompolasa fagnambarana zahay mpianatry avy amin'ny faritra anao zay mianatra eto amin'ny université ny Toliara dia manao zao fagnambarana izao ilavinay tanteraky ny décision zay niraisiny solotena telo avy amin'ny faritra anosy amin'ny concertation zay atao Antananarivo gn'antony dia sotra tsy ireo telo avao gny vahoaka ny faritra anosy ka handaniny hoe état unitaire fa ny mety amin'ny faritra anosy dia état fédéral satria nony antony manaraka ireto rehefa hoe ny polo taona zay nianeran'ny faritra anosy ka tamin'ny état unitaire fa tsy nisy vokana ataoko angamba fa ampy zegny niaignany vahoaka malagasy tamin'ny état unitaire aleo nirositsika amin'ny état fédéral zay karakarain'ny président Mikael zay tohananay 100% indrindra moa zany fa zahay mpianatra eto Toliara avy any amin'ny faritra anosy matoa zahay mpianatra université nitolo misy raha hitanefa tsy mety mila reny manana fitsanjà zahay tsy handigny décision baka amin'ny centrale agny zahay vao iezaka hagnasary ny raha tsy mety ohatsy vokatsy zay fitsanjà zay ohatsy na koa magnaraka an'izay ny restournanay
zay tokony ampodina amin'ny fatsy misy anay tsy Antananarivo agny hikomande anazy fa tokony zahay misy fitsanjaha iro bénéficiaire n'le zavatsy ny fiagnanay ambanivolo agny mety tsy hitanareo Antananarivo agny fa zahay samy zahay agnatiny eo avao mety ahita an'izay ny décision zay resin'ny centraly mety possible sy hifagnaraka amin'ny zavatsy ilanay agny ny fotony ka eto ampy zay gn'atragno satria eto zahay nitolona dia hiampy ary hanao arofanina ny urgence kanefa sy atao atragno hita fa olo sy mahavoafe zay mahakasika an'izay concertation zay nalefa tagny zay nalefasika nefa zava-misy lasa mifanoisy ka eto zay dia mampitandrina anareo tokony andraikitsy fa hoavy zahay satria zay tanora nitolona eto amin'ny université ny Toliara solitegnany Fartanosy. Inona ny tolomana teto tan ity zay ny tokony hitatsika ao anatin'ilay fokoanandoha. Inona ny zavatra andrasan'ny olona amizao ny eto Antananarivo ny any amin'ny faritany zany tena za miteny anareo tsy mitady eta unitaire zany tsony ny any miona amin'olona be da be any amin'ny faritra za mandeha manao tournée isan'ny solombavam-bahoaka manao tournée raha misy maromaro zany de za ao anatin'le maromaro fa rehefa miresaka amin'olona any ianao tsisy mitady an'izany hoe mbola ataovy eta unitaire zany tsony ato mavesatra amitsika fédéralisme d'accord a fa ny resaka hoe eta unitaire koa efa mitsipaka an'izany ny antony azo tsapahitanana loatra le fitongilanana tao anatin'ny fandraisana fanapa-kevitra tany aloha tany diso natahotra n'lay avoatany le mpitondra rehetra zay ny fandimy teo de lasa namavanina ny tany amin'ny faritany andro any any amin'ny faritra mitaky ny fampitoviana lanja ny faritany rehetra eto Madagasikara raha tsy manova rafitra tsika tsy mety zany tsy vitatsika zany ka raha mbola hitoetra tsika hoe alô fa de baikona avy ety etapony foana nareo any amin'ny faritany tsy d'accord amin'izay reo ary ny ayany any amin'ny faritra mikasika fotoana de aloha de teneko anareo hoe vitainareo aloha indray ny texte de asaina mandatsabaty fotsiny sisan'ny olona any amin'ny faritra efa zay ny ayany hoe ino ty zavatra hoe tady iverina am'teo ihany teo ty hoe tonga de efa atao sorosotrotra mazava indray de eo ndray fa mbola latsa-danja indray ny any amin'ny faritra nefa tsy zay tsony tena alohatsika tsy amita tena ary matoy ny olona nitolona koa rehetrarehetra ary manaiky ny fanavozana ny any amin'ny faritany de satria mba te ahita ny anjara masoandrony ny anjara masoandro ilay ny faritra tsy zavatra betsaka koatriny hoe ataovy mitovy lanja sy mitovy lenta ny faritany enina eto Madagasikara mbola tsy miteny ary izy hoe ataovy mitovy lenta ny région tsirairay fa mbola faritany aloha ny angatan'ny olona androany zany fe de tsy ho vitatsika nefa tsika miteny hoe anao fanovana ka raha tena anovotsika zay ny zavatra tadiaviny any amin'ny faritra hoe ataovy mitovy lenta ny faritany eto Madagasikara fa tsy hoe misy décision raisina de raha tsy avy ety Antananarivo manapaka anazy de tsy ho raisiny ny décision no an'ny any amin'ny faritra tsy possible zany raha ka ohatra anankiray fotsiny DG ao anivona ministère ray ihany ny DG aty Antananarivo DG de isaky maka fanapa-kevitra tsika ka ilana décision le DG de le DG aty Antananarivo fa inona kay manakana an'io tsy nasiana DG ohatra ny amin'ny teny miaram-pirenena hoe misy filoha-lefitra isaky ny faritany anakeny de inona manakana tsy anaovana DG isaky ny faritany zany ange de efa mampiova zavatra ngezabe eo amin'ny fandraisana fanapa-kevitra manendry DG tsika isaky ny faritany zay de efa mampiova zavatra anankiray de ministère ihany sisa no niveau Antananarivo fa ny direction générale de samy manana anazy ny faritany tsiraray de indray mandrindra ny ao amin'ny faritra ao anatin'le faritany misy anazy hoe misy directeur indray isaky ny faritra mifandray amin'io DG io isaky ny faritany ohatra anankiray zay mba mahaingana n'ilay asa zay ataotsika de ny fahasamihafana eo amin'ny resaka lalana zay na tonga le mamerimberina foana hoe exemple ny lehibe amin'ny faritra Razafitrareo fa Brunel Sombam-bahoaka izy tamin'izany filoha-lefitra ny faritany ny Fianaratsoa zay natao zay nalalana anazy satria ny teny hoe tsy lahara-pamehana ny téléphérique ny Andry Rajoelina raha tsy mifandray daholo aloha ny distrika rehetra eto Madagasikara ahoana ny ampifandraisanao ny distrika ny
Marlambo amin'ny distrikany ny anany fatako a za tsy tenen'olona fa sao de zen'olona fa tsy mieritreritra an'izany izy zany de zany no miteny fa ny anany fantatra ato amin'ny district misy anay faritany Tomasina ahoana ny ampifandraisanao ny distrikany Nosy Benala sy distrikany Marlambo ahoana ny ampifandraisanao ny distrikany Marlambo sy ny distrikany Manoro ahoana ny ampifandraisanao ny distrikany Manoro sy ny distrikany Vatomandry ahoana ny ampifandraisanao ny distrikany Manoro sy Tanamboa Manapotsy ahoana ny ampifandraisanao a ny distrikany Fenarivo Atsinanana sy ny distrikany Soaniaramivongo Maro Antsetra Mananaravaratra ny Vavatena zany anay ny fantatro hoe raha mbola tsy mifandray reo zany ka tena normal tsara le fifandraisana mitovy ny letandreo zay tsika vao tokony mieritreritra anao téléphérique ty Antananarivo mahazo manidina eny an-danitra am'izay satria fifandray ny district rehetra ny district n'Andilamena mbola ratsy tsy mifandray amin'ny district n'Antsohihy afaka mpifandraisana zany nefa raha ohatra ka misy ny finiavana fa tsy manana finiavana atsika mifandray ny district n'Andilamena sy district n'Antsohihy de lasa ohatran'ny hoe sarotra zany nefa maha-olana zany makany Befandrina makany Mandry Tsara raha ohatra ka mifandray amin'ny ato Andilamena de avy ety Ambatondrazaka indray ny lalana mandeha makany Mampikony makany Mandry Tsara azo atao zany Vavatena mifandray amin'ny district n'Ambatondrazaka ny district ny Vavatena azo atao zany lalana zany ary tsy lavitra maha-olana zany sady aingana tsy mavita tsika satria nanina ny mpanapa-kevitra tamin'izany Antananarivo ny lara-pamiana taminazy de tsy mifandray le district reo nefa district azo nampifandraisina tsara zay le zavatra mahatonga antsika miteny an'izy hoe androany raha enotsika ny any amin'ny faritra mangetaeta fivoarana mangetaeta fampivoarana de maninona tsika no anampy maso mahalona an'izany de neutralité no mibase amintsika tsy neutralité no nitolomana teto hoe itolona tsika mba ho neutre ny fandraisana fanapa-kevitra no ny tsy maneutre ny mihitsy aza ny tena mirona any amin'ny safidim-bahoaka hoe mitolotsika itongilana any amin'ny eritreritry ny vahoaka ny tolona ny fanapa-kevitra raisina amin'ny fanavoazana ny hoavy Madagasikara rapitso